spa dia anao sivana voalohany na préqualification ireo orinasa afaka andray anjara amin'ny andian'ny faharoa na pacage 2 amin'ny asa fanitarana ny Seranan'ny Tomasina izay vatsian'ny mpanjakana malagasy ny Japonais voly. Ireto avy ireo asa voakasika izany: fanamboarana toeram-piratsoana sambo na mall vaovao mirefy 7,700 metatra, fanotofana ranomasina mirefy 10 hektara izay ho atao toerana fitehirizana conteneur, fandalinana ny ranomasina na dragage eo amin'ireo mall efa misy mba hatrarana hatramin'ny 9,0 metatra ho an'ny mall C3 ary hatramin'ny 4,0 metatra ho an'ny mall C1 C2. Fanalavana ny rindrim-bato fiarovana amin'ny onjana brise lame ka ho ampina 5,700 metatra ilay efa misy eo. Ahatra fitotoana ny asa saingy hisy ny fandritranao apetraka mba hahazo ny seranana mihodina trany. Koa miantso ireo orinasa maniry an-dalo io sivana voalohany io mba hanantona ny Brown Spat boulevard Ratsimilo Tomasina Raisy-Dimanjato boîte postale 2,700 na iantso ny laharana tarby 020 53 321 55. Akany ato taratasy fandraisana anjara sy mirakitra ny andinindininy rehetra mahakasika ny fe-peta-drindrina amin'izany miaraka amin'ny antoka ara-bola 10 ariary. Ny ato taratasy fandraisana anjara feno dia alefa amin'ny andriamatoa général ny Spat amin'ny adresse Tsiambolo ihany mialohan'ny 4 octobre 2024 io dato ihany amin'ny 10 sasany maraina no anikafana ireo taratasy fandraisana anjara rehetra. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ana A laisvavy ao amin'ny palais du sport ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovige, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, Honor TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma Mayenkan Madagascar. Adievitra fampahafantarana programanasy faneho-kevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampielezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Marka Ravalmanana, laharana fa 520, manangana fa tsy mandrava. Ny tonga miaraka ny fanomboana, ny miasa miaraka ny fahombiazana. Fidio, kandidà laharana fa 520, Marka Ravalmanana, mpanangana fa tsy mpandrava. Andao isika ifanimetanana. Andao isika ifanimetanana miaraka amin'ny José Kely. José Kely numéro 15 tegna tsara, ny oavinao tegna voakarakara. Andao isika ifanimetanana ifidy an'i José Kely laharana fa 520. Vao vetivetika teo ny ranomasina lasa ny sinoa anjonoany. Ahoana no ahafahantsika mbola masy mandidy amin'ny tanitsika raha izay toe-javatra zay no jerena. Zany fanarahana zany hitanao tsara fa tsy nera taminao, tsy nera tamiko fa any amin'ny internet anao nitapika mahita fa nisy an'izao folo. Hatramin'ny fanarahana hoe amboarina ny aéroportn'ny Tomasina amboarina amin'ny Sinoa, kitapitapika dia minjera le izy atao le izy. Reny fanarahana atao antsokosoko sany ambadibadika reny ho averintsika petraka eo ambony latabatra daholo hoe maka ohatra aéroportn'ny Tomasina zahako efa nilaza an'io hoe tokony atao aéroport international aéroportn'ny Tomasina fa ny fanarahana zay nataon'ny ara-jonarym-mampianana alohan'ny ialana iny dia ho jerena hoe mety sa tsy mety engany hoety le satria tokony ho atao zany tsy misy antony azahoana port tsara tare anaovana autoroute na raha tsara tare makany Antananarivo raha toka aéroport n'ambanivohitra ny aéroportn'ny Tomasina fa io ny tokony aéroport international voalohany ary mba ho capitale économique tokoa Tomasina. Andao isika ifanimetanana. Andao isika ifanimetanana miaraka amin'ny José Kely. Tohizana zay zavatra azahoana tombontsoa ary ravana zay zavatra tsy azahoana tombontsoa. Tadidinareo ny resaka somamanina fokotany fito le mijoro nilaza hoe tsy mety io dia raha zana ny fitondrana tsy morego no alefany fa olona manontany azy hoe fa inona ny antony dia miara-miresaka aminy hoe nahoana no ajanona sa tsy ajanona dia manohy na miteny amin'le mpitrandraka sinoa moa ny tao raha tsy diso hoe zao zany no ataonareo dia kelin'ny vahoaka io
satria tombotsoatsika ny fitrandrahana ny ireny raha ilaitsika fa rehefa tsy tombotsoatsika ilay izy tsy mitombozan'le vahoaka ao dia ajanona tsy misy ny continuité de l'état rehefa zavatra mambotry vahoaka fa izay mila firaisan-kina zay mila fanomezan-tanana zay zany hoe tsika le hoe maso mandidy amin'ny tantsika io fotom-pisainana io ary tolona io rehefa tsy mijoro tsika miaraka ny fanometanana dia marina ny teninao tsy ho tafavoaka tsika tsy miray loha amin'izao fotoana izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miady izy no lohalarana eran-tany miazy zay ny tiany itsika tsy hoe miaro tena fotsiny fa manana ny zavatra tiatsika ataotsika ho an'ny vahoakatsika mbola betsaka ny zavatra atao eto dia misafidytsika iza miaraka amintsika fa tsy afaka hisafidytsika raha tsy miaraka raha vao tsy miaraka atsika dia le mpitondra fotsika no lasa miteny hoe ny aty ny mahafinaritra andao isika ifanometanana andao sika ifanometanana miaraka amin'ny José Kely José Kely numéro 15 tegna tsara ny oavinao tegna voakarakara andao sika ifanometanana ifidy an'i José Kely laharana fahadimy amby folo namgasy sambatra ankafaliana reto plasy tovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra on RTV io amin'ny ity alatsinainy alina ity no manasantsika rehetra ampanajana amitiavana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ontsipiriam-bavaoantsika ireto ary ny lohateny vaovao amin'izao alin'izao manome fe-potoana ny kandida rehetra ny eo anivon'ny CENI hanala ireny peta-drindrina amin'ny toerana tsy tokony hanaovana azy ireny nampatsiahy amin'ireo tsy fanaran-dàlana rehetra ataon'ny kandida ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao ny CENI androany mbola anony fitakiana ireo kandida ao anatin'ny firaisan-kina ny kandida raika amby roapolo na izany izy nefa miroso amin'ny fampielezan-kevitra ihany izy ireo Niakatra 4,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny vidiny gazy eto Madagasikara Hiakatra 400 ariary manomboka amin'ny 20 ny volana octobre ho avy izao ny SARAN-DÀLANA izay mampitohy ny commune Ivato sy Antananarivo izany lohateny vaoantsika ny ontsipirian'ireny avy hatrany kosa eo amin'ny lafiny politika no anokafantsika ny izao fampalalam-bavao izao mangataka ny tokony analan'ireo kandida ny peta-drindrina izay mipetraka amin'ny toerana tsy tokony ho izy izay voaralan'ny lalàna tsy hanaovana izany na eny amin'ny rindrin'olona na eny amin'ny tranon'olona izay tsy nazahoana lalana ny eo anivon'ny CENI ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nambaran'ny CENI fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo kandida ao anatin'ny fanalana zao peta-drindrina amin'ny tsy tokony ho izy izao dia isy sazy arabola izay hoentin'ny CENI ho an'ireo kandida ireo androany moa dia nampatsiahy an'ireo tsy fanaran-dàlana ataon'ireo kandida mandritra an'izao fampielezan-kevitra izao ny eo anivon'ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana nanao ny fanadihadiana anjamina no menjanary teo amin'ny sariny aina roela nampatsiahy ireo lalàna rehetra mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny voamera maleo tena misahana ny fifidianana fa indrindra ireo lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny samy kandida sy ny vahoaka hitandrona ny filaminana sy ny fandriampahalemana ka ny fandaminana eo amin'ny fametahana ny peta-drindrina ny fanaovana ny fampielezan-kevitra kalamanjana mandritra ny famirina olona marobe ary ny lalany fiara mitondra ireo fanamafisam-peo no tena nasiany ity voamera ity teny arak'izany voarara ny mametaka peta-drindrina amin'ny trano-mpanjakana sy ireo fitaovana ampiasainy ny besiny maro ka angatahany CENI ny analana azy ireny tsy misy atakandro fa indrindra ireo peta-drindrina amin'ny takelaka lehibe fanaovana dokam-barotra ka ho fampatsahivana izany rehetra izany dia isy ny fandefasana lettre de mise en demeure raha tsy manala izany ny kandida izay voakasika voalohany aloha momba ny afisy elektoral tena be loatra ary miparitaka loatra
ny afisy tsy manara-dalàna. Ny faharoa dia eo amin'ny fifandrangitana sy fampiantsiana eo amin'ny samy pomban'ny kandidà tsirairay avy izay miteraka fikorotanana eo amin'ny fampielezan-kevitra ataon'izy ireo. Zany zay ny ampatsiahivanay an'le hoe fihavanana sy fifanajana. Ankoatra izay, ny resaka ihany koa ny teo anivon'ny CENI fa afaka manao fampielezan-kevitra tsara ny olom-boafidy saingy tsy azon'izy ireo atao kosa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fananam-panjakana entina hampandaniana kandidà iray. Raha toa ka tsy afaka manao fampielezan-kevitra mihitsy na amin'ny fomba ahoana na ahoana ireo mpiasa-panjakana mitana andraikitra ambony. Ny mpiasa-panjakana indray dia voalaza ny 140 amin'ny lalàna fehizoro 824 sy ny 770 ao amin'io lalàna fehizoro io ihany fa tsy maintsy manao congé ireo maniry hanoana kandidà na hanao fampielezan-kevitra satria tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra anatin'ny fotoam-piasana. Io congé resahana io dia congé alaina mizon'ilay mpiasa-panjakana fa tsy fialan-tsasatra manokana ho an'ny fampielezan-kevitra akory. Andrasana araka izany izay mety ataon'ireo kandidà sy ny pomba azy manoloana ity fampiatsiahivana nataon'ny vaometra mahalodina misana ny fifidianana ity. Amin'izay iseratra ny fampielezan-kevitra izay ihany dia ireo kandidà izay tena manambola loatra eto ny tam'songadina ao anatin'izany fampielezan-kevitra izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana sy manerana ny Madagasikara mihitsy androany dia miroso ao anatin'ny herinandro faharoa amin'izay tontolon'ny fampielezan-kevitra izay sika ho an'ny eto Madagasikara manokana. Mbola maro moa ireo kandidà izay mbola tsy hita soratra mihitsy ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao, tsy mametraka ny peta-drindrina eny amin'ny toerana nanaovana ny fampielezan-kevitra, tsy hita maneho hevitra, tsy hita manao famorim-bahoaka ihany koa. Misy amin'ireo kandidà mihitsy aza no mbola tsy fantatry ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary tsy fantatry ny vahoaka na ny anarany na ny laharana izay misy azy ao anatin'ny bileta tokana. Nanao ny fanadidina mahakasika an'izay Jenita Soalalaina eo amin'ny sarin'ny Halja Manantsoa. Miditra amin'ny herinandro faharoa ny fampielezan-kevitra isika amin'izao mbola mangingina ny eto Antananarivo renivohitra. Ireo kandidà manambola ihany no tena misongadina amin'ny fampielezan-kevitra sy fametahana peta-drindrina famantarana eny amin'ny toerana voatokana hanaovana izany. Tamin'ity alatsinainy ity moa toa tsy dia tazana intsony ireny fiara mivezivezy arahana zava-maneno eny amin'ny arabe sy olona manentana ireny. Ny kandidà sasany moa toa tsy tazana mihitsy. Rariny arak'izany ny akabetsahan'olom-pirenena raha tsy mahafantatra ireo kandidà rehetra enina amin'ny 30 ireo fa izay misongadina sy be vola ihany no fantatr'olona. Timide aloha les propagandes, vu que les moyens inégales. Misy tena propagande d'une élection américaine. Misy nefa ny sasany inexistant. Tsisy mihitsy pour ne pas dire mbola candidat ve reny olona reny. Nefa ianao zao raha mijery mihaino anao hoe manao an'izao ny CFM, manao an'izao ny comité ana politique ibalisena l'élection mba mifanafiky zany les moyens efa tsy on ne voit rien sur le terrain. Ny anankitelo ihany no hitako hoe misongadina eo satria aniverana Antananarivo nge tena tsy mahalala fa tsy ireo fa tena matanjaka be ireo. Ny ankapobeny efa voatra le olo fa fantatry ny olona hoe tsy atakalokontena koa andavanandro efa tsy dia mahatoky tsara tsy ndeny olona amin'izao. Zay atao vaotsena fa raha tsy hoe tena fahita hoe misy manana mantopaika. Fahitako anazy aloha ohatran'ny any amin'ny faritra zany no tena akaniko ny fomba vahoaka fa ety ohatran'ny tsy dia misy manao. Dia indrindra moa le kandidà telo le tena misongadina moa zany era. Fahafantarako azy aloha zany alaina aloha le fon'ny vahoaka any amin'ny faritra dia rehefa any faraparana zay vao miady amin'izay mivoaka eto Antananarivo. Tena misy tsy fantatry olona mihitsy ny sasany satria arakaraka le lazany hatramin'izay koa le fahatalofana no velona. Ireto izao misy olona mametaka peta-drindrina ny kandidà ho filoham-pirenena raha nambaran'izy ireo vao omaly no nanomboka nametaka ny peta-drindrina ity kandidà ity. Efa safidin'izy ireo manokana izany satria be mpandrovitra izy ireny nefa vola be ny olona ny hanaovana azy. Mbola malalaka tsara raha teo ny fotoana raha nambarany hatrany. Omaly mihitsy manapitra androany. Inona
nahatonga zay safidy zay hoe tsy tamin'ny andro voalohany dia efa napetraka sahady nanomboka zay safidy zay dia izao ny mpanao politika samy manana stratégie stratégie tsy stratégie an'zate dia lehibe mihitsy ny teny dia alao taraitaraiky atsika zay vao apetaka tsy azo ametahana fisazy rehetrarehetra dia apetaka fa ny anay manaja lalàna tony any ny azo ametanay afisy fa raha tsy zany zay bediny any anabe raha ny zavatra hita eny amin'ny fahitalavitra sy ny eny amin'ny tambazotra-tserasera amin'izao fotoana izao dia any amin'ny faritra no tena fitoran'ireo kandidà ireto manao fampielezan-kevitra raha tsy ilaza fotsiny tamin'ny andro voalohany nosikafan'ny fampielezan-kevitra dia kandidà roa ihany no nanao fampielezan-kevitra mamory vahoaka teto Antananarivo renivohitra Iera Mampianina teny Antanikatsaka Itosy ary Didiera Tsiraka teny Ankorondrano ny ambiny kosa tany amin'ny faritra no nanao fanokafana ny fampielezan-kevitra ohatra amin'izany Marika Ravalomanana fa ny ankoatr'izay dia sekanjanona amin'ny fanentanana olona amin'ny alalan'ireny fiaramandehandeha eraky ny tanàna ireny. Mbola manana eo amin'ny 420 andro eo ireo kandidà andresina lahatra ny mpifidy zany ao anatin'ity fampielezan-kevitra izay tosaina eto Madagasikara ity fa mifandraiky amin'izay fampielezan-kevitra izay ihany dia misy amin'ireo kandidà mivondrona amin'ny firaisakina ny kandidà 120 no manatanteraka ny fampielezan-kevitra ihany amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny fitakiana izay ataon'izy ireo makasika ny tsy fahatomanana amin'ny fanomanana ny fifidianana anisan'izany ohatra ny tsy fahatomanana eo anivon'ny lisam-pifidianana eo ihany koa tokony ampafantarany CENI ny biro-pifidianana izay voany sokatra sy ny resaka karapanondro hatreto dia misy manao fampielezan-kevitra misy ihany koa anefa na mbola manao ny fitakiana ao anatin'ireto kandidà miisa 120 izay mitambatra antsoina hoe firaisakina ireto hatreto zany dia tsy fantatra mazava ny tena tanjony izany kandidà izany iroso satria ho any amin'ny fampielezan-kevitra nanao ny fanadidina Jenita Soalalaina Anja Minanomenjanahary ary Aina Roela saika mandeha avokoa ny karazana fampielezan-kevitra ataon'ireo kandidà amin'izao fotoana izao na amin'ny fomba ahoana na ahoana ao ireo izay mampiasa ny fametahana peta-drindrina ao ihany koa ireo izay mampiasa irony fiara miaraka amin'ny fanamafisam-peo irony ary mandehandeha iraky ny tanàna mampahafantatra ny tenany sy ny vinany mahagaga nefa amin'izao fotoana izao fa saika hita manao fampielezan-kevitra avokoa ireo kandidà milaza fa mivondrona ao anaty firaisakina izay nanambara fa tsy mankasitraka ny fanatanterahana ny fifidianana noho ny fisininy ireo lesaka maro manodidina izany ao ireo kandidà izay hita mandray anjara amin'ny ady-hevitra izay karakarain'ny CENI miaraka amin'ny onjam-peo sy ny televiziona nasionaly hatreto izany dia tsy fantatra mazava izay tena tian'ireo kandidà ireto atao na iroso any amin'ny fifidianana hitsipaka izany na dia misy milaza ary amin'izy ireo fa tsy matahotra fifidianana satria anao famarinana dia taonany rehetrarehetra mihitsy ny ena amin'ny telopolo hoe anohatra ny tsy mety rehetrarehetra amin'ny fifidianana dia miteny moa ianao fa anareo manao propagande zay ngetoko zareo mpandro fanjakanareo sana amin'ny le président Arivo Ariary qui dit hoe te hanongana mpanjakana na te hoe reculer na fifidianana tsy zany age sainay tsy azo le olona mihitsy izy fa zao diovy aloha amin'ny fifidianana diovy aloha fanomana fifidianana be lehibe loatra ny moscou etsy andanin'izay misy ireo kandidà tsy tazana mihitsy ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao maro amin'izy ireny aza no tsy fantatry ny vahoaka malagasy akory ny hafa indray no mitambatra mba ho hita isan'ny zavatra mahagaga ihany koa amin'ireto kandidà 120 ireo ny fahitana kandidà roa samihafa izay miara manao fampielezan-kevitra ohatra amin'izany ny Tetsy Alarby ny farany herinandro lasa teo izay ny makasika an'iny zavatra mahagaga tokoa marina eto Madagasikara kandidà roa samihafa miaraka manao fampielezan-kevitra fa eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay ihany dia efa vonona tanteraka ny ankamaroan'ireo fokontany izay nanovana fanadidina hiatrika moa an'izay fifidianana izay ny fahafito ny volana novambra ho avy izao momba ny lisam-pifidianana dia efa nisy ny andraikitra izay niraisan'ny fokontany manoloana ireo mponina ao aminy izay manamarina ny anarany eny anivon'ny fokontany izay misy azy ireo mbola maro ihany koa ireo mpifidy no tsy nanamarina an'izay anaran'izay sy tonga ny jery ny fandaminana eny anivon'ny fokontany andeha ho rahantsika izay fanadidina izay hoentiny fanoelarandriana tenaina eo amin'ny sariny afitraraina mbola tsy vonona moa izay horonan-tsary izay avy hatrany dia iroso ao anatin'ny vaovao manarakatsika voasambotry ny mpitandro ny filaminana i raindina
razoarson raha saika nao fanambarana omaly atetsy amin'ny lieu-pavé Antaninarenina mahakasika ny fananganana fanjakana vaovao izay antsoina hoe fanjakana malagasy. Raha tsy ivona moa dia efa namoaka ny heviny ity lehilahy ity mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra ihany koa ny fisian'ny akabararaka izay ataon'ny filoham-panjakana Arivo Ariary nanambara tamin'izany fa tsy azo atao izany fananganana fanjakana vaovao zany tetsy akilany araka ny fanambarana izay nataon'ny filoham-panjakana Arivo Ariary fa manotoana amin'ny firaisam-pirenena. Tsy nasakana ireto farany nefa nanao an'izay fihetsiketsiana izay ny farany herinandro teo ka izao ny afara tamin'ny fisamborana azy izao. Andrasana araka izany ny mety hotoyan'ity raharaha ity satria olona tsy nazahoana fanazavana zany ny teo anivo ny mpitandro ny filaminana na ihany koa ny mpitondra fanjakana mahakasika an'izay fisamborana izay ny farany herinandro teo moa no nitrangan'izany. Eo amin'ny lafim-baovao politika ihany dia niaran'ny fanafihan-dahalo fa tsy lozam-pifamoivoizana akory araka ny vaovao zay miely amin'izao fotoana izao no nahazo ny kandidà ROSELLINE EMMA izay nitranga ny sabotsy lasa teo. Tokony tamin'ny enora arivo moa nitrangan'izany loza izany tany amin'ny commune Ivato raha avy any Fianarantsoa ny tenany izay azo teto Antananarivo renivohitra amonjy ny adevitra izay nitotosaina tetsy amin'ny fahitalavitra pirenena. Ndeha rahantsika ny fanadina hoentiny 11 minana menjanahary sy aina roela makasika an'izay. Tsy nilazany marina sy izay zava-nisy ny zandarmeria pirenena tao ambositra ho ny kandidà ROSELLINE EMMA RASOLOFOVOAHANGY manoloana ilay fanafihan-dahalo izay niatra tamin'izy ireo niasa botsy lasa teo teny amin'ny commune Ivato ambositra. Tovolahy miisa roa niaraka tamin'ny Ivato sy Hazo be no nitoraka ny fiara nitondra n'ity kandidà ity rehefa tafiala tamin'ny sakana izay nataon'ireo dahalo raha ny fitantaran'ny kandidà. Ary tsy izy ireo irery no niaran'izany fanafihan-dahalo izany fa nisy fiara miisa 4 ihany koa. Rehefa niseho moa ny loza dia tafatsoaka tamin'ny fiara sendra nandalo ity kandidà ity saingy ny namany miisa 3 no tafajanona ny fanandrana tamin'ireo dahalo. Taorian'izay dia tsy hita popoka ireo namany raha tsy vao omaly alahady. Ary no raisina mbava natao fanadihadiana dia nanivo ny zandarmeria pirenena tao ambositra izy ireo taorian'izay saingy zavatra tsy misy marina sy tsy nolazain'ireo olona anankitelo ireo avokoa no nanerena azy ireo natao SANI. Zareo reo zany le PV iny zany PV nataon'ny gendarme dia nasaina tsy navelany zareo iny PV iny ho vakiny zokona reto polisy reto fa tonga dia ny forsena nataon'ny zareo SANI. Zay aloha zava tsara le PV zany tsy avy le tatra zany tsy le tatra nataony reto ny ara-dia amiko reto fa tatra namboamboariny zareo tao amin'ny gendarme io zavatra io. Ary ankoatran'izay dia tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony natao mody atao hoe accident fa nefa kosa ahoana ary zany le tata vaky nesa vaky parabrise nisy 4x4 anankiroa sady vaky parabrise no vaky ny fitaratra zany hoe tôbila maromaro zany tratrany dahalo tao fa tsy izay rery fa zay ny tena hita hoe tena zay zany tena hita hoe nenjena tam'le izy ny fahitako azy satria zay ny tena hoe hita hoe niandry anay teo le dahalo zany hoe fasy teo zay fa ny reto tôbila sasany reto zany ohatrany hoe sendra le nandalo an'le inona moa le barazy fotsiny zay zany tena zava-misy tena voatafiky ny dahalo. Tsy mbola misy hatreto ny fepetra ho raisin'ny kandidà manoloana ity fanafihana izay niatra tamin'ny ity. Adievitra fampahafantarana programa anasy fanahian-kevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampielezan-kevitra eto amin'ny ONRTV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Marka Ravalomanana, laharana 520, manangana fa tsy mandrava. Ny tonga miaraka ny fanombohana, ny miasa miaraka ny fahombiazana. Fidio, kandidà laharana 520, Marka Ravalomanana, mpanangana fa tsy mpandrava.
mila mandresy ny fanotrana ny malagasy tsy omena ny fanotrana ny vato. Ny kandidà maolona no hanitokana afaka anatanteraka izany. Izy no olombavao anatsara ny fiainan'ny malagasy. Raha tsy tanisa fa tsy nitetikasa atao eto Antananarivo renivohitra na antsoina hoe libération du Tana no marian'ny italian'ny fampielezan-kevitra omaly fa hiatsara ny fari-piainana sy ny fahadiovan'ny tanàna Antananarivo ary izany dia hita ao anatin'ny fihinan'ny fahazavana. Ao anatin'ny fihinan'ny fahazavana dia misy libération de Antananarivo. Poesorina amin'ny dobon-drano isaky ny fahavaratra eo Antananarivo. Ary tsy hisy tsony izany ambany tanàna zany. Iray mitovy ny malagasy, tsy misy ambony, tsy misy ambany. Tsy hisy tsony ny mpivarotra amoron-dalana rehefa tonga eo ny président Mayol. Asiorakoraka be! Ampidirina anaty tsena ireo mpivarotra reo satria avy amin'ny nataon'ny sasany nampahantra an'ireo dia tsy maintsy hajaina. Zay zavatra misy eto Antananarivo dia tsy maintsy hisy any amin'ny faritany 5 ambiny. Izany ny antsoina hoe fonction publique territoriale. Pasteran'ny kandidà tohanako, tohanatsika, tohananao, tohanan'ny malagasy. Indro ny lakile. Zay gadana rehetra dia voavahan'ny ty lakile ty. Mazava kosa ny alalana ho an'ny kandidà Mayol Tedioné efa mazava ny fandresena dia indrindra fa ny fandresen'ny malagasy izany. Niraka nandranana avy any Egypta, ny zanak'Israely nandevosina, nahantra, nijaly, napahorina tao anatin'ny fantrana. Tonga dia moron'ny ranomasina mena i Mosesy, dia nitondron'ny tena ny ranomasina, dia nisaraka roa, dia nita ny zanak'Israely tafita soamantarany ranomasina. Tsy ho nofinofin-tsony araka izany ny fandrosoan'ny malagasy raha toka mifidy ny kandidà larana fa 430. Dia tsy maintsy mivoaka amin'izao fantrana zao ny malagasy, amin'izao fahoriana zao ny malagasy, ho afaka mikolikoly, mitsahatra ny fanondranana reram-pirenena tsokosoko, misahatra ny fanodona volam-panjakana, dia mampitandrina an'ireo vahiny mangalatra ny tanin'ny gasy ireo azahay. Fa tsy avelanay ny taninay fa tsy maintsy miverina aminay. Miverina aminay koa ny Ilzeparsa. Olona resy lahatra no tonga tetsy amin'ny kianjan'ny Alarobia omaly. Niavaka ity fiaonan'ny kandidà Mayol tamin'ny voakana Antananarivo ity satria notronon'ireo kandidà sasany tahaka ny Ramatoa Fanisoa Herinaivo, Arlette Ramarchand sy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa. Itoy amin'ny fatra kosa manomboka eto ny fitetezam-patra ataon'ny kandidà Mayol Christian Dieudonné laharana fa 430. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ana A laisvavy ao amin'ny palais du sport ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, Honor TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma, Mayenkian Madagascar. Toizasika ny fahavalambavao amin'ity alina ity eo amin'ny trangam-piarahamonina dia niakatra ny alatsinainy lasa teo ny raharaha mahakasika ilay lehilahy izay namoniny vadiny nahafaty azy hery taona lasa izay izany hoe tany amin'ny faha-efatra ny volana aogositra tany amin'ny taona 2024 araka ny didim-pitsarana izay nivoaka nandritra nyity raharaha ity dia afaka madidio izany lehilahy namonina nahafaty ny vadiny izany
izay tena nahagaga ny fianakaviana nanana ny maty fianakaviany Ramatoa Lina Rasolofomanana izay fantatra fa tsy afapo tamin'izany didina vokany fitsarana izany tsy misy mantsy ny fampietsoana azy ireo akory niatrika ny fitsarana izay olona nitory an'ity lehilahy namonina fatany zanany ity mitaraina araka izany ny fianakavian'ny maty ary nilaza fa ampiakatra ny rara ho any amin'ny fitsarana ambonimbony kokoa fa tsy manaiky an'izao didim-pitsarana izao nanao ny fanadidina Clara Raholo Manantsoa eo amin'ny sariny afitra lahina. Tsy nahazo filazana akory ireto ray aman-dreny tamin'izany fitsarana izany. Afaka madiodio ity lalahy voalaza fanamon'ny vadiny ity tsy afapo ny ray aman-dreny tamin'ity valin'ny fitsarana ity satria na izy ireo nitory aza tsy nanatrika izany fitsarana izany akory. Tsy tokony hisy ny fitsarana na tokony emitra farafaratsiny raha toka tsy eo ny mpitory ho hatrany izy ireo. Indrindra aloha ny profanananay aloha dia feno tsara ny zavatra rehetra amin'ny fitsarana dosie rehetrarehetra zany fa ny tena nahagaganay zany a dia le izy moa von'olona satria ny vonona maty ny vonon'ny vadiny mihitsy io zanaka io tamin'ny 4 août 2017 dia avy eo tany MD zany aloha le vinatolanay zany namono an'le zanakay MD tany izy heritaona mahery a dia nandeha ny fitsarana tamin'ny alatsinainy dia zahay tsy nahazo fihetsoana akory nefa le fitsarana nandeha tao ihany dia avy eo ny afaka madiodio ny fisalasalana le vinatolanay zay namono ny zanakay zay zany tena mampalahelo anatin'le izy hoe raha mifahafantaranay hoe rehefa izahay mpitory ve tsy eo dia ahoana moa le fitsarana no mandeha tsy tokony emitra zany le fitsarana farafaratsiny raha hoe tsy eo mpitory na hoe tsy eo ny olona torina. Tsy mahatokony fitsarana intsony ny olona noho ny raharaha samihafa mitranga toy izao. Ka ny fitaranana tianay tao dia tsotra ihany hoe miantso ny fitsarana mihitsy zahay hoe manahirana ny olona ne ary zay mahatonga ny aloha tsotry mihitsy zay mahatonga ny olona manao fitsaram-bahoaka satria salamity zao dia zavatra miariary be mihitsy a fitandremana ny fianakavianay zao dia miteny foana mipetra tsara fa za misy manao fihetsika daladala fa tsy mety satria ohatran'izao ary manafotoana ny zavatra ohatran'izao hoe ko mba mijery an'izany zavatra zany fa tsy faly manenjika ny olo marina fotsiny indray fa ny olo meloka avotsitra dia zay mahatonga ny fitsaram-bahoaka araka le tenika teo zay tsy dia mety. Manaraka izany ireo fianakaviana amin'ny mety ho zavatra ho ataon'ity lehilahy ity sy ny fianakaviany efa ny Sady mantsy nitrangana ampiayay azy ireo taoriany ny voan'ity vinantolahan'izy ireo ity tany am-ponja. Tena misy zavatra mampatahotra mihitsy ao anatin'le satria karazana misy matahotra zany zay sao dia sanatisy resaka kidnapping na ohatr'izany mihitsy azy ty raharaha ty satria efa nahita fihetsika hafahafa mihitsy zany zay hoe zanakailahy tamin'ny azomahariva natsony teny manakam-bahiny dia noho ny tonga tely le zanakailahy tanapolo no neta teo fa hoe resaka amin'le vinatolahanay a teo ampiresana ozy izy mihoatra vetivety kely teo a tonga daholo ny fianakavian'le vinatolahanay dia niantsy polisy dia lazainy zareo ndray fa hoe tady anao règlement de compte le zanakay a nanjy moa tsisy ninona teo satria na le polisy tonga ara lazainy zareo hoe misy basy misy antsy any ambalan'le zanakay dia tonga nefa le polisy ny sava dia rehefa tsisy ninona dia na le polisy ary zany tonga dia tsisy ninona ity fa resaka tsotra dia na le vinatolahanay ara lasa niaran'le zanakailahy koa zany hoe zay miresaka tsotra fotsiny a fa zany hoe le anabaviny zany no hafahafa be ny fihetsika zareo dia saika lasa tonga zany dia nisy resaka hafa be tao zay zany tena mampatahotra ny hoe sao dia zanak'io lasa hivadika adina fianakaviana ivelan'ny fitsarana zany io raha ohatra ka tsy mandray ny andraiky ny tsara ny fitsarana eo anatin'io raharaha io tena matahotra zany zay mana fa tsy hoe matahotra. Araka izany zany dia manaitra ny fitsarana ihany koa isika mahakasika ny raharaha sala amin'ny tony izay tena mampitaraina moa ny vahoaka madinika ny fitsarana izay nataon'ny mpanao gazetinay nanontaniana mahakasika n'izao raharaha izao saingy tsy afaka namaly moa noho ny antony izay tsy fantatra mazava mba ahafahantsika zany manamarina ireny vaovao no entiny fianakaviana ireny izay anisan'ny tranga mampalahelo tokoa raha eto Madagasikara. Toy izantsika ny fampalam-baovao mahakasika ny fitaterana dia Hiakatra 700 ariary ny SARAN-DÀLANA
izay mampitoy ny ivato miazo aty Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana izay noentin'ireo mpitratra tamin'ity androany ity anomboka ny 7 ny volana oktobra ho avy zao moa izay fiakara ny SARAN-DÀLANA ho an'ireo fitaterana mampiazo ny komina ivato sy Antananarivo renivohitra ireo anoho ny fiakara ny vidiny solika fa eo ihany koa ny fitohanana lavareny izay tsy ahafahan'izy ireo mamita ny toro ara-dalàna moa no ontiny izany fampiakarana izany raha ny fanazavana izay noentiny apitatitra hatrany handeha raha tsika ny fanadinina eo amin'ny sary ny fanoelarandrianatenaina sy tiavina rakotindrina ampiakatra ny SARAN-DÀLANA ireo coopérative pitaterana mampitoy ny vato sy vasakosy manomboka ny 7 oktobra ho avy izao ny fiakaran'ny vidiny solika ny antony tena mampiakatra izy io raha nambaran'ireo mpitatitra efa matetika loatra io fiakarana io ka izay no antony ampiakarana ny SARAN-DÀLANA raha ny voalazan'izy ireo hatrany araka ny tapaky ny coopérative moa zany dia hoe manomboka amin'ny 7 amin'ity volana ity io zany amin'ny 29 no miakatra io SARAN-DÀLANA io fa mbola vao eo am-pandiniana zany ny coopérative satria zay misy coopérative anankitelo dia ny coopérative anankiroa zany zao no marisika sy vonona amin'ilay izy dia tsy aloha izay mbola hotohany fa zay aloha ny zava-misy ny antony dia ny gazoal moa zany efa intelo miakatra ny gazoal zay mbola tsy niapakatra frais mihitsy zay manomboka 29 ilay izy 29 nisontra frais tena ilaka gazoal angamba dia to vitany ato vitsika loatra torefatra ny vitany enda ihany zay aloha zany le tsy mihodiny fa hoe vasakosy lalandava isanandro dia torefatra vita io zany raha hoe le tobila pataka amin'ny vasakosy nasiako andona le carnet dia torefatra vitany tobila io raha ihany ensy akilany nanambara ihany koa ny teo anivon'ny commune ivato fa tsy mahalala inona na inona momba io fiakaran'ny SARAN-DÀLANA io izy ireo fepetra ho raisin'izy ireo ihany koa ny fampiatsoana ireo mpitatitra izay efa nametaka fisy mikasika io fanondrotana io dia izahay eto amin'ny commune ivato mametra-panontaniana mihitsy roapiny zany fa tsy tsy mampatatra momba an'izany mihitsy ny izy zany dia resaka monomono fotsiny fa raha ny tokony ho izy tokony manatona anay ireo coopérative na zay tokony andraikitra niteniteny momba an'izany amin'ny service public ny fitaterana ka ho anay eto aloha mahatreto zay mbola tsy mampatatra momba an'izany ny azony atao angamba satria zany efa mandeha zany zany resaka zany dia mampiantso an'zareo mba hamerina azy kely amin'ny laoniny fa tsy izy akory nobahana anay amin'izay resaka hoe fanapahan-kevina fa amin'ny service public averitra indreo mandeha indray marina fa privé io asa-pandrarana manokana ho anazy fa ny zavatra tsy afaka ao an-tsainy ary tokony tsy esorina ao an-tsainy dia asa mitatitra vahoaka zay ma service public azy manoloana io fiakarana io dia milaza ny heviny ihany koa ireo mpanjifa fa tsy tokony hisy intsony izay fiakarana izay no fiainana izay efa miasarotra amin'izao amin'izao fiainana zao aloha ataoko zakany io olona ma tsy samy manana ny parom-piainany olona aloha tsy hiakatra le frais fa sarotra le fiainana dia tsy anahirana be zany le izy raha vao mbola hiakatra indray frais ohatrany hoe mazepatra aloha fa satria vao haingy aloha niakatra dimanjato dia ohatrany efa nekeny vahoaka aloha dimanjato fa tokony mba hipetraka amin'io zany satria na mpianatra hoe mampiasa dia mandeha amin'io daholo dia lasa olona rehetrarehetra hoe valonjato indroa ohatrina zay zao any ambovao dia vadinay miasa aty zay mivarotra aty dia dépense be fa raha le dimanjato ny mba fa mba hatoniny satria vao haingy any sonitra matetika mihitsy moa ny fanondrotana SARAN-DÀLANA tato ato izay ka tena mampitarain'ireo mponina noho ireo mpitatitra samy manao izay tiany kanefa tsy manaraka izy izay akory mifenitra omen'izy ireo izay ny makasika an'iny fa eo amin'ny tontolon'ny sosialy ihany dia niakatra 1 hatramin'ny 7 ariary ny vidin'ny gazy amin'izao fotoana izao eto Antananarivo renivohitra tsy fantatra mazava moa ny antony natonga ny fiakarana fa ireo mpanjifa izay ny vidy no natsikaritra izany ho an'ireo mpanjinjara kosa dia nanipika mazava fa ny any am-pamongady no fantatra fa nampiakatra izany ka voatery tsy maintsy mampiakatra ny vidin'ny gazy ihany koa izy ireo eto amintsika ny gazy moa nisan'ny fitaovana izay tena fampiasain'ny malagasy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao makasika ny fandrehetana maro samihafa andeha raha tsika ny fanadidina hoentiny karara raha olo manantso eo amin'ny sariny afitra ray tsy maraka ny filan'ny malagasy intsony ny angoveto Madagasikara izay antony mahatonga ny fiakarany vidin'izy ireny anisan'izany ny fiakarany vidin'ny gazy nanomboka n'izy malasa teo 500 alina izany teo aloha ho an'ny tavoahangy 7 kilao niakatra ho 400 kosa izany amin'izao fotoana izao
Ho an'ilay 12 kilao kosa dia 3,7 alina izany teo aloha ary lasa 500 sy 7 arivo ariary amin'izao fotoana izao. Mitarany ny mpanjifa manoloana izany, indrindra fa ireo mpivarotra sakafo masaka izay manakaiky ny toeram-piasana na toeram-pianarana ireny. Fepetraresin'izy ireo kosa ny fampihenana ny fatra-piasaina. Nenay ny fatana zany manana fakana mitsitsy zay manana électricité kely zay dia manana le taim-bakony regny ampiasainay. Zany hoe nenay zany ny gasy tena juste hoe zavatra urgent mihitsy ny ampiasainay any fa tsy mampiasa an'iny en permanence zay satria lafo loatra tsy vidy zay fa tsy manan-tsafidy. Fa ny ahenanay fotsiny zany ny ampiasainay aminazy raha mbola azo ampiasaina hoe ahena fa zay tsy maintsy tsy maintsy na bidon gazy tsy maintsy mila gazy foana zay ny tena marina. Tsy mifantatra mazava izay tena antony na tonga ity fiakarana ity raha ny voalaza ny mpaninjara, saingy ho an'izy ireo dia miankina amin'ny vidiny akanazy no amarotana azy. Mpanjifa zao tsy maintsy manontany ahoana inona ny antony mahatonga an'ilay gazy Hiakatra zany, nefa ny tsy avy aminay ny antony fa avy any amin'ny filière. Nefa tsy maintsy memenina koa zay zao tena sahirana manina le gazy Hiakatra tsy napozina hoe Hiakatra vola entiny eo zao rehefa ohatra hoe fividiana ny 52,500 ariary nefa izy zao efa lasa Hiakatra 58,200 ny 9 kilo am'izao dia migezaka 82,200 ariary zao ny lehibe am'izao. Miolamio manaraka izany ny rehetra izay mampiasa ity angovo ity ary angatahan'ny olona ihany koa ny tokony hijeren'ny fanjakana manokana ity fiakarana ity izay mampikaikaiky maro amin'ny fiakaran'ny karazana angovo maro samihafa. Mbola tsy milama kosa hatreto ny olana makasika n'ilay fanamboaran-dalana eny amin'ny faritra Andramitapana, lalana izay mampitohy ny aéroport Ivato mihazo ny boulevard de l'Europe amin'izao fotoana izao. Efa nisy raha teo moa ny hetsika izay nataon'ny mponina makasika ny fanoherana azy ity tamin'ny herinandro io saingy hatramin'ity androany ity dia mbola tsy niva ny olana mitohy hatramin'ny fitakiana izay ataon'ny mponina arak'izany. Fa ny laran-drianatenaina teo amin'ny sariny afitralaina. Lalana mire 12 kilometatra ity lalam-baovao mampitohy ny aéroport Ivato sy boulevard de l'Europe ity. 10 kilometatra sisa tsy vita ka efa andala-pamitana izany ireo orinasa manatanteraka izany. Maro be nefa ireo trano sy tambara lalovan'ity lalana ity ka kasaina oravana avokoa ary misy amin'ireo tambara aza nefa voatototra tanteraka amin'izao. Mitaraina vokatra izany ireo mponina voakasiky ity tetikasa ity no izy tsy nisy fifanarahana natao mialoha nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy anaiky izao zava-mitranga izao izy ireo. Etaetanay zany mba hoe tsy anotorana an'le ty aminay mba tokony ny stopena le lalana satria na ny akonana kelinay arany mety antahorana amin'le resaka tomobile dia fa maromaro ihany zany ny tanin'olona voatototra amin'iny ary betsaka ihany koa tsy manaiky an'le izy zay anisan'izany ka mba etaetana ihany koa zany mba hoe rahana mietana mba anajanonana an'le lalana aloha raha ohatra ka mba azo atao satria projet ana privé le izy fa tsy fanjakana. Dia eo manko satria le tany misy efa tamin'ny lova tamin'ny dadabe zany dia tsy mety tsony le zavatra hoe satria fahaseranany zareo ny tsy nahavitany mutation hoe ohatr'izao rehefa any sahirana koa dia efa nanantena an'izay foana zany le olona hoe efa anaiky dia ohatr'izay dia eo amin'le zavatra tediaviny zareo dia le arirarira amin'le mutation ka le zavatra tsy vita daholo. Hitanao mandeha amin'ny anina zao dia vola daholo zay mivoaka zay mandeha dia vola daholo dia ny akabetsahan'izay dia ny akabetsahanao akotrik'ireo zany dia zay zavatra zay. Ay mihitsy fa hoe am'fanjakana nefa atao araky ny mpandeha dia hoe lersinoa aloha zao manao an'le lalana fa tsy fantatra filazana fa tonga dia piqué fotsiny napetany dia eo vao taitra ny olona zay vao hetsika hoe ohatr'izao. Ka ny fitaraina nataon'ny mpiarana ny hoe le projet aloha hoe marina hoe lalana nefa tokony mba misy tambo an'le zavatra hoe satria io ny fiveloman'le malagasy le tambavohitra dia io zavatra io no mba hoe mila tambony zany fa tsy hoe zay ny takian'le vahoaka zany amin'le mba vidin'le izy solon'le izy.
araka ny vaovao voaray tamin'ireo fokontany manodidina nefa dia efa nampilazaina mialoha ireto mponina ireto tamin'io tetikasa io ary efa nasiana ny findra avokoa mialohan'izay saingy tsy nety izy ireo no ny fananana izay efa noharina nandritra ny taona maro teo amin'ny toerana andrasana araka izany izay mety ho toy ny hetsika ataon'izy ireo manoloana ny zava-misy any izany ny andrano tapana fa somary verina isika kely aloha ny eo amin'ny pejy politika efa vonona tanteraka ireo fokontany amin'izao fotoana izao ndray ny fifitiana tosaitsika fito ny volana novambra ho avy izao nambaran'ny fokontany fefa nisy ny fanamina manokana izay raisin'izy ireo makasika ny lisym-pifitianana eto amintsika misy any teo koa ireo mponina no hoe fananamarina ny anarany teny antoerana andeha rahantsika ny fanadina hoenty ny fanoelarandre anatenaina eo amin'ny sariny afitra lalaina tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao hiatrehana amin'ny fifidianana amin'ny fafitony volana novambra mbola maro anefa ireo kandidà sy ireo olom-pirenena noho ny zava tsy mbola tomombana ny lisym-pifidianana anisan'izany ireo kandidà izay mivondrona ao anatin'ny firaisan-kinan'ny kandidà araka amin'ny 20 raha ho an'ireo fokontany izay nolalovanay ohatra maro amin'izy ireo no milaza fa efa tomombana ny lisym-pifidianana isan'izany ny ato amin'ny fokontany mahamasina izay efa vonona tanteraka na ho an'ny trano andraisana ireo mpifidy izany na ho an'ireo pitsopitsony ara-teknika sy ara-materialy rehetra efa maro ireo mponina ny tonga mijery izany eny amin'ny fokontany manana didy ihany koa anefa ny fokontany ka manao fanentanana amin'ireo mponina ao aminy mba hanefa ny adidiny mandritra io fotoam-pifidianana io resaka lisym-pifidianana angamba ny rahantsika mahalala tsara fa efa vitany CENI io ny lisym-pifidianana efa tonga aty amin'ny fokontany ny kopia izay entina miasa amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra io fa ny anjaran'ny fokontany betsaka tao anatiny efa ny fokontany rehetrarehetra mihitsy anisan'izany izay fokontany Ambatovinaky sy ny Amparibe Ambody avaratra Mahamasina samy nanao zany atsakany sy andava mihitsy zay ny RAL 2017-2018 izany hoe vita tsara teto amin'ny fokontany fa nisorana an'ireo mpifidy izay fantatra misy pirofo taratasy tamin'ny alalan'ny taratasy nalainy fa hiala teto na ny olona izay maty tamin'izay ary nampidirina ihany koa ny ankizy feno taona ny anay amin'ny fokontany moa zany fa teo amin'ny 2 volana mialoha dia efa voapetrapetraka ny anay ny membre de bureau électoraux efa vonona zany zay raha ny tena marina amin'ny lafiny rehetrarehetra raha ho an'ny ao amin'ny fokontany Amboripotsy kosa indray tsy marisika firy ny mponina anara-mason'ny lisym-pifidianana misy mihitsy aza ny tsy marisika andeha hifidy amin'ny andron'ny fifidianana etsakilany nilaza ny fahavononany ihany koa ny fokotany hoe ny vitsivitsy any no teny hoe latsaka nefa mbola tsy tonga ny karaha-pifidianana sy ny ianona ny olona zany tsy dia teny hoe mazoto nafa-tsy le teny hoe mpanao politika sy le délégué hoe délégué le délégué de vote sy membre bureau de vote reny no tena mijery eo le tena mpanao politika fa raha hoe mijery eo ohatrany tsy dia misy fa vonona aloha na ny société civile rehefa nambatraka olona teo dia efa mahe mbola manana 420 andro moa mifidy ahafahana miomana amin'izay fifidianana izany makasika an'iny fa eo amin'ny lafiny toetry ny andro dia nitsangana orana na raha nahavandra mihitsy moa teto tamin'ny rivotra tamin'ity folakandro ity sika raha teo dia efa hiditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra raha ny fanazavana izay noentiny sampana mpamatatra ny toetry ny andro manoloan'izay indrindra dia efa miomana sy vonona ny andray andraikitra makatrika an'izay fihatrehana ny fahavaratra izay na ho an'ny BNGRC na ny mpamonjy vona amin'izao fotoana izao nambaran'izy ireo fa ny fanentanana ny olona no tena anisan'ny laharam-pahamena aloha hatreto mba ahafana miatrika an'izay fotoam-pahavaratra izay manomboka hiditra amin'ny fahavaratra isika vinavinaina hatrany amin'ny 3 any kosa ny rivodoza izay hiditra eto Madagasikara ao anatin'ny ity fotoam-pahavaratra ao amin'ny ity taona 20 sy 20 ity tantera be ny lalana sy tiavina rakotondrena miasa mandava-taona ary manao fitetezam-paritra ny ekipan'ny BNGC ho fiatrehana ny fahavaratra ekipa 5 no efa miasa eny anivon'ny faritra amin'izao fotoana izao ary faritra 7 no efa nanaovana fanentanana toa ny vatovavy fitovinany Atsimatsinanana Atsinanana Analanjorofo Boeny Menabe eto Antananarivo no amaranana izany Pilatsaka antsitrapo miisa 5 alina no miasa amin'izao fotoana izao izay avy amin'ny sehatra maro samihafa manao fanentanana
efa misy ireo fitaovana maro ampiasain'ny BNGRC anatanterahana ny asa tonan'ny drone. Any amin'ny faritry melaka sy menabe ary atsimo andrevana ny faritra tena atahorana amin'izany fiavian'ny fahavaratra izany. Le fahavaratra voalohany dia efa manomboka izany fiomanana izay zany mahazatra antsika. Manaovana izay fiomanana izay raha amin'izao tsika miteny izao zany tena akaiky be zany dia ny fahafantarana amin'ny ankapobeny zany hanaovana fisehoan'ny fahavaratra amin'ity. Izay zany tena zavatra imasoana amin'izao. Dia rehefa fantatra izay dia efa misy ren'le angambany hoe mety maheno hoe mandeha any amin'ny faritra any mitety faritra any ny BNGRC sy ireo mpiantsehatra rehetrarehetra amin'izao. Zavatra atao amin'io zany dia hoe miaraka manasongadina hoe inona no zavatra niseho teo amin'ny fahavaratra teo, nanahoana ny fomba niatrehana azy, zany mijery ny lesona sy ny lesoka nahitra ny fiatrehana ny fahavaratra lasa iny. Dia aorininy amin'izay dia manatsara na manavao ireny antotan-kevitra sy antotanisa izay hoentina miatrika ny hamehana rehefa anatin'ny fahavaratra reny, ilay atao hoe plan de contingence. Efa vonona trano ny mpamonjy voana hiatrika ny fahavaratra ary efa asa ataon'izy ireo isan'andro izany. Efa nisy ihany koa ny fanentanana ny ranona tamin'ny mponina teny amin'ny boriboritany voalohany. Manoloana ny fitarainana izay ataon'ny mponina amin'ireo trano izay mitritra sy mitady hirodana dia miara-miasa amin'ny komuna ny mpamonjy voana. Efa mba jereo akaiky inona misy tokony aravana ve na tokony amafisina ve ny mira de soutènement ve tokony amafisina reny trano efa somary tranainainy reny ve tokony amaivanina ny any anatiny any, satria manko amin'izao matetika le trano taolo no mirodina io ary reny mbola le totodriana ny gorodina any ambony feta miaraka amin'ny bambo sy tany be dia mitambesatra be reny titelinay amaivanina le vesatra. Ny fisorohana mialoha ihany no vahaolana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra dia ny fanadiovana sy ny fijerena ny trano na ny hazo mety ampidi-doza. Fieritreretako azy aloha zany dia tsisy ohatra ny fiomanana ihany, izany hoe karakaraina tsara zany ny trano fonena na ny tontolo manodidina zany ny resaka tapaka sy ny karazany ireny mba karakaraina tsara mba tsisy le tondradrano na sanatiny izany trano molotany. Zay angamba ny tena hitako hoe aleo ny mosoka izay mitsara entiny lapelina ny fava satria raha tsisy izay tsy hitanay zay entina hiady amin'ny faradivana aloha mba ilainay ilainay mba hoe raha normal zany. Laza fa misy ribotoza telo any mandalo eto amintsika dia fisorohana azy moa dia fitandremana zany aloha dia tsy maintsy tandremana raran-dava tivana tsy maintsy atao zay lobolobo ny hazo manalokaloka raha ohatra ka atahorana lasorona. Araka ny voalaza ny mpamantatra ny toetry ny andro dia efa manomboka izao ny fotoam-pahavaratra ka tsy tsahatra izany raha tsy amin'ny volana aprily ka manodidina ny 3 ny rivodoza vinavinaina ho tonga eto amintsika. Ilaina noho izany ny fitandremana. Izay ny mahakasika ny eto Madagasikara fa momba ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia atao aorian'ny orana ny kija tany la Frantsa dia fantatra fa olona 13 amin'izao fotoana izao no maty tany Laode ary moa ireo lalana tapaka sy zavatra simba any an-toerana komina misy 10 moa no fantatra fa nisy tena vomafy ao anatin'izao haorana mikija any la Frantsa izao ny 10 amin'izy ireo anefa no tena fantatra fa vomafy ihany koa ao anatin'izay orana mikija amin'ireto komina miisa 10 ireto. France 24. Mandidina ny 13 ny olona maty tany Frantsa noho ny firotsahan'ny orana be loatra tany an-toerana alina. Komina 10 no voakasika izany ka 12 amin'ireo no tena nahitana fiakarany be indrindra satria dia mahatratra 2 metatra ny ahavon'ny rano. Maro noho izany ny fahasimbanana terany toy ny lalana sy tetezana tapaka ary ireo trano simba. Mikatona avokoa noho izany ireo sekoly any an-toerana. Andriany averina taona. Ialana tsiny moa zany noho ny fifangaroana tapitra ihany koa ny fampalana vaovao antsika makasirika antsika rehetra nanaraka ny fampalana vaovao hatramin'ny farany ary hamanasa antsika rehetra zany anaraka ny Honneur Magazine izay hitondrana amintsika ny horonan-tsary avy ao Return of President
izay anatika amin'ny fiteny malagasy moa izy tia miresaka indrindra makasika ny folo teo aloha marika ravaramanana makasika ny fangatahany ody eto amin'ny Madagasikara fony izy tany Afrika Atsimo manasantsika rehetra ary tsy saraka amin'ny fahitalavitra on RTV ao amin'ity alina ity ny sampany fampalamavao mamy fotoananao amin'ny rampitso indray to klasy tombovavy